Ary ny aminareo dia ilay ositra nyraisinareo taminy no mitoetra ao aminareo, ka tsy mila ampianarin'olona ianareo, fa satria ny ositra avy aminy no mampianatra anareo ny zavatra rehetra, sady marina fa tsy lainga izany dia tomoera ho aminy ianareo araka ny nampianarana anareo. Jaona voalohany toko 2, 7:20. Ilaintsika hatrany ny mankafy ny tenin'Andriamanitra ho toy ny sakafo hohanina isan'andro. Io tenin'Andriamanitra io manko tsy hoe omena hianarantsika fotsiny fa ambaran'ny tenin'Andriamanitra fa tena sakafo mihitsy izy io. Hoy ny ambaran'ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny Jaona toko 9:9-20 ka hatramin'ny 7:20. Jaona 9:9-20 manao hoe: izay mihinana ny nofoko sy misotro ny rako no mitoetra ao amiko, ary izaho kosa ao aminy. Ity no mofo izay midina avy any an-danitra, tsy tahaka ny razana izay nihinana mana nefa maty ihany, fa izay mihinana ity mofo ity dia ho velona mandrakizay. Miresaka an' Jesosy ny tontolo-kevitra. Iza moa ilay mofo avy any an-danitra? Jesosy Kristy. Ilay mana no an'ny zanak'Israely tany anefitra, fa ity zany ilay tena mana, sakafon'ny fiainana mandrakizay. Ambaran'ny tenin'Andriamanitra ao amintsika amin'ny Jaona toko 9:17. Jaona 9:17 toy izantsika ny fanahy no mahavelona, ny nofo tsy mahasoana inona na inona. Ny teny izay nolazaiko taminareo dia fanahy sy fiainana, mbola mitodika ihany any amin'ilay Jesosy Kristy, ilay mofo nidina avy any an-danitra, ilay fanahy mahavelona dia Jesosy Kristy izany. Ankafizo hoe ny tenin'Andriamanitra, sakafo matsiro ho an'ny fanahy, ary mahavelona antsika mandrakizay io tenin'Andriamanitra. Velarina eo anoloantsika ilay hanim-py, sakafo matsiro izay azony rehetrarehetra hohanina izay mino an' Jesosy Kristy, ary asaina mametraka an'izao fanontaniana izao isika. Apetrao nge izao fanontaniana izao, ireo izay mandray an'i Kristy: nahoana no ataonareo ankila-bao ny tenin'ilay mpampianatra lehibe, ka dia manoratra amin'ny olombelona ianareo mba hampahirezana anareo? Nahoana ianareo no mitoky amin'ny fanampian'ny olombelona, kanefa manana teny fikasana lehibe sy tsara izay hamelona anareo mandrakizay? Ry namana, andeha ho tiavintsika toy ny sakafo matsiro ny tenin'Andriamanitra. Zava-dehibe io, ary dia handany fotoana be dia be amin'io isika. Andramo hoe ka izaho fa tsara Jehovah, tsara ny olona, sambatra ny olona izay mialoka aminy. Ho tahidy ianao, ho tafatoetra aminao izany hafatra sarobidy izany. Hivavaka isika. Tombo tsara ny an-danitra misaotra anao no ny hafatra sarobidy. Ianao Jesosy ilay mofo velona nidinao avy any an-danitra, ka omenanay amin'ny alalan'ny teninao mba ho sakafonay. Nandresenao ny fakapanahy izany tany anefitra tamin'ny fionana tamin'ny devoly. Tsy ny mofo ihany no iveloman'ny olona, fa ny teny rehetra izay laoko ny vavan'Andriamanitra. Ampio izay amin'ny finoana sy fanantenana, anaiky fa mahavelona ihany koa ny fihinanana ny teninao. Atao fitafatoetra aminay izany noho ny anaranao Jesosy Tompo. Amen.